Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakariny efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakariny efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray any lasa vamalala miorana amintsika amin'izao fotoana izao fa lehibe indray ny tenako miorana aminao eto androany ary dia manoana kadana tompo ho amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto miaraka aminay ao anatin'izao fandarana vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikamana atao anatin'ny groupe izay maharesy ary manantena sy minso manantena fa ifampahery indraytsika eto amin'ity androany ity. Adin'ilay sasany eny raha atsika dia manasanao aharitra hatramin'ny farany. Raha androany no tonga miaraka aminay dia te ravanao manokana ary te hiteny aminao hoe maharita hatramin'ny farany ary koa tsy kendraisina koa natokavagnao eto. Za rehetra lahatra foana fa tena misy raha ilan'ny tompo anao, tsy tonga fotsiny eto ianao io. Tena misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana eo amin'ny fiainanao. Maharita hatramin'ny farany. Halleluja. Tsara ny tompo dia tahiny tompo tsika menankavy. Androany niditra voalohany teto androany dia arabaitsika ranavavitsika Selina Rozmina avy eto Frantsa. Izy no niditra voalohany teto manka izay miditra voalohany moa dia tahaka ny mahazatra mahazo tsodrano. Halleluja. Mahazo tsodrano mahafinaritra be ka ranavavy Rozmina dia mahazo tsodrano miaraka aminareo rehetrarehetra any Koweït, Arabia Saodita, any Chine ary any amin'ny Madagasikara. Dia menan'ity tsodrano ity ao amin'ny bokin'ny Jeremia 1:30 sy 4:30. Jeremia 31:33 sy 34. Zay no tsodrano azo ny ranavavy Rozmina androany miaraka aminareo rehetrarehetra any Koweït, Arabia Saodita, any Chine ary any Madagasikara. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao ny fanekena nataoko amin'ny tanàn'Israely rehefa afaka izany androany ho Jehova. Dia ataoko ao an-tsainy ny lalako ary hosoratako ao am-pony ary izaho Andriamaniny ary izy oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny ralahany avy intsony izy hoe mahalala ny Jehova, fa samy alalà avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ho Jehova. Fa avelako ny elony ary tsotsarovako intsony ny fahotany. Halleluja. Rozmina, zay ny tsodrano azonao androany miaraka amin'ireo ankizany Koweït, Arabia Saodita, any Chine ary any Madagasikara. Dia tahin'ny tompo maharita hatramin'ny farany daholo dia raiso am-pifaliana fanazarena anareo am-pifaliana izany tsodrano zany. Rozmina niditra voalohany eto France, nanarakaraka azy nambiny Tsomakrina au Koweït, Lovlitina en France, Marina azafady Mami au Koweït, Razana Monique au Koweït, itody Raounso France, Kodanela Belgique, Fontaine Lalanirina France, Someva France,
tonga soa Angelina Diamant, Chine, de tahiny tompo razana soa Sylvie, Arabie Saoudite, Mami Koweït, artisanat de Madagascar, Lina Madagascar, Alain Asany Apostoli, tonga soa Madagascar. Manarakaraka zao ny vadiny Alain ihany mihaja Jesosy Mpandresy, Madagascar, tonga soa. Emilina Rodriguez, Arabie Saoudite, Mapionina France, razana soa Sylvie, efa teneko teo. Rantanina Marie Charline, Madagascar, Miliarandria Malala, Madagascar, Ravakanana France, Kadaka Malala France, Lantinirina Liban, Yaina France, ao ambadibadika ao, Zamina Kamaradiny Jesosy France, tonga soa ihany koa Ajaska Patiti France, Erika Rak France, tonga soa Mario Elali, Ranabavy Rodinina io, Tojo Allemagne, itody rahono soa voateniko teo, tonga soa tsisy isorana Rose Minany amin'ny Tsodrano, Fabio Lazana Kandapa, Koweït, Bartel Aurélie, Madagascar, Mbotsy Gilda, Koweït, Koda Leonie, Koweït, artisanat de Madagascar, France ozy avy, sa avy de Madagascar teo. Ranabavy Lina any aty a France fa tsy any Madagascar akory. Tahiny Jesosy mialatsiny amin'ny teny diso Tsimbakabary, misy latsaka kely indraindray. Tahiny tompotsika rehetrarehetra, faly be mahita anareo ary matoky sy mino hoe efampahery eto tsika androany. Tsy miala eto tsika androany raha tsy mahery daholo indray. Alleluia, dia hiarika ny rapitso indray, hiarika n'ity alina ity dia hifampahery tsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Alohantsika ary hivavaka tsika. Tsika metraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Alleluia. Koa andao ampandrosotsika ny anabavintsika Bartel avy ao Madagasikara, izy no hivavaka hitona ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra amin'ity androany ity. Dia androany hitondra tenin'Andriamanitra amintsika rahalahy Jonathan avy ao Allemagne, ary nivavaka ao amin'ny firenena dia anabavintsika Lovely avy eto France. Ndao ary navavy Bartel atao dia metsika azy fitenenana. Tahiny tompo aloha Yama, Yama ao Koweït, Yama ihany ka moa mbola tsy voaravako teo. Ao ary. Tahiny tompo ary navavy Bartel anao ny fitenenana. Mialatsiny kely fa somary miraikitra kely nga amin'ny connexion. Mialatsiny amin'ny navavy Bartel. Ao anao zao ny fitenenana, miandry kely tsika rehetrarehetra. Ao ary. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy tsika rehetra. Mbola velom-pisaorana n'Andriamanitra tsika ry havana fa mbola tafavory soamantsara eto amin'izao vavaka fiambenana izao. Koa dia mialohany hanomboantsika izany vavaka fiambenana izany dia manasa antsika rehetra mba hiara hivavaka amin'izao fotoana izao. Jehovah arainay masina sy tsara indrindro, misaotra anao indrindra izay fa mbola tafavory eto. Tsy nierinay Jehovah nanotanjakainao fa anay tonga eto fa noho ianao Jehovah arainay masina indrindro. Dia fisaorana sy fankatelemana no tolotrainao Jehovah malalanay. Dia mangataka ny fanatrehanao izay Jehovah amin'izao fotoana izao. Hatreo ny fotoana izay atao eto androany Jehovah. Tendreo arovy izao fotoana izao Jehovah tsy ho voakasiky ny devoly. Ary mangataka anao Jehovah hanendry ny mpanomponao rehetra izay andray anjara eto amin'ny fandarana eto anio Jehovah, hiaro azy ireo ary hametraka ny teny izay ho toriana eto eo am-bavan'izy ireo Jehovah malala ho dia aoka ny fanahinao masina Jehovah omban'izy ireo hatrany amin'ny toroteny, ny famelabelarana ny toroteny Jehovah. Ao koa ny vavaka ao amin'ny firenena Jehovah dia mbola apetraka hifeno am-pelatananao Jehovah malalanay. Dia ao koa Jehovah mangataka ny fahafahana aminao hatrany izay ho an'ireo namanay, ho an'izay tsy afaka. Meo fahafahana izy ireo ahafahana manaraka ny fandaranao isan'andro Jehovah malala. Fa mba aminay tokoa izany miaona aminao sy miresaka aminao izany Jehovah tomponay. Koa dia apetraka hifeno am-pelatananao Jehovah izao fandaranay izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay ilay velona avy any Nazareta. Alleluia.
amen. Alleloia. Angatantsika mba andefa ny jador hiakatra fa mitaditapaka indray ny fandarantsika. Voalohany aloha dia mankasitraka andranambavy Bartela tamin'ny bavaka matsiro bavaka mamy ny tanànamboalany fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra, dia Andriamanitra manakaipasaonany amaly fitianao ary dia mitombositra mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleloia. Azanatry tapaka moa dia fandarantsika ity dia tonga dia tsy mamerina manao tsony fa dia rapitso ilay tsika vao miona etsika mbavaka nefa satria mino fa ifampaherezantsika tokoa tanatin'ity fotoan'ity androany ny ten'Andriamanitra izay andeha eo dia samy mitoram-bavaka mba tsy ho tapaka. Alleloia. Raha tapaka moa dia tsy malahelo tsika fa rapitsotsika miona ihany koa. Izy mbola tsy voarabako teo Marina Tiana Canada, Elisa Tsiala Koweït, Indrina Soul France, Niana Maheno Soa ohatrany efa hitako tokoa fa lasa tsy hitako tampoka, Italie, Côte Léonie, Koweït, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Ny angatahako aminareo dia zao, aza manao partage ry havana, aza partagena ny fandarantsika fa aloha ampy izay le manao partage io. Partage eo amin'ny comptenareo, ny comptenareo fotsiny zany partagena, fa aza mipartage any amin'olona hoe alefanareo MP amin'olona ny fandarantsika, aza miditra amin'izay fa nandray le olona tonga dia sorena ohatrany hoe manao forcing tsika raha vao tsy mety dia ohatrany hoe force antsika hinan-javatra izy dia manjary tsy mety. Mario Elali efa no rahabaiko teo kosa ianao Mario Elali any Koweït efa narabaiko teo Irodina ka. Aza manao partage any amin'ny MP dia aza manao partage any amin'ny groupe koa. Tsy manina fa ampy tsika ireo hany isorana anareo satria hita hoe tena oamponareo tokoa le mba hizara amin'ny olona. Fa ny olana raha vao hizarantsika ny olona ka tsy mankasitraka an'ilay izy dia signalé indray tsika dia manjary lasa ohatrany tapaka eo ny fandarantsika. Zay iangaviana zany tsika tsisy anao partage any amin'ny groupe na ino malaza Antananarivo na ino malaza ino Tsengo Majunga reny groupe reny aza hizaranareo fandarana miangavy. Aza manao partage ny comptenareo ihany hipartagena amin'ny comptenareo zany to dia mipartage fotsiny fa aza mipartage any amin'ny groupe aza mipartage any amin'ny MP any aman'olona fa tena signalen'olona ny fandarantsika dia manjary mampalahelo raha tapaka. Zay misaotra anareo manaika ny fandaminana dia tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Hitra iantoritentsika fa zao lolotsika ianohira ataontsika tiry ty Marijo États-Unis zay vitako ny anaranao tsy inona dia zay anao voarabaiko Marijo tahiny Jesosy dia izy koa mbola tsy voarabako teo Fabiola Zanakadavy efa narabaiko mialatsiny moa amin'ny feoko fa nanomboka maly iny ravana nisotro jus maly arivo zao zavatra mamy dia ohatry ny sondrovaka kely ngamba tsy haiko dia nanomboka maly iny misy zavatra tsy azoko ny haiko ato anatin'ny tenda keliko ato dia lasa nano feoko ary lasa somary hafahafa kely fa isorana an'Andriamanitra nefa ny zavatra rehetra. Tahitompo zamina kamaradin'i Jesosy ndao ary inohiritsika menofinaritsika amin'ny tiry ty atolotro manokana anareo tiry ty iranisany tena mba mahafinaritra izy ty dia ezahako mihitsy mahalana dia mahalana ny atao mba tsy atao matetika na dia tiako be ary ao ary malala eo masoko ianao dia zany koa mba tiako tonga ny amponao androany mba tiako tonga voarakitra ao anatinao any androany raha mandalo eto amin'ity fandarana ity ianao dia tady ty fa eo mason'Andriamanitra dia malala eo mason'Andriamanitra ianao. Menofinaritra daholo ary dia tahiny tompo hiditra amin'ny teny anatin'ny teny zany no maka baiboly dia maka toerana tsara fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ao aorianan'izay. Menofinaritra daholo.
Halleluja. Tsara be le iriny a malala eo mason'Andriamanitra zasianao ty. Halleluja. Inona ny mampikorobaka atsika, inona ny mampiaya atsika. Hainao moa zany hoe malala eo masony, dia rehefa malala eo masony ianao a dia arovany foana, dia tahiny foana, dia ombany foana. Halleluja. Itompatsika rehetrarehetra tonga dia hitravatra ny ten'Andriamanitra ary tsika. Zao mba nisotsika andralantsika Jonatana, izy nitorantsika anatin'ny ten'Andriamanitra androany, dia minao fa efa vonimbonina ianao a, dia itory teny Jonatana, dia aoriana ny tory-teny Jonatana dia miverina eto ka ny mahazatra anay mamelabelatra ny ten'Andriamanitra. Raha Jonatana, anao ny fitenenana. Alleluia. Tahiny Jesosy pasteur dia tahiny Jesosy koa tsika tsirairay avy izay tonga eto amin'izao favaka fiambinana izao Falibe indray tafiaraka aminareo eto androany ary raisiko fahasoavana lehibe ao anafoana ny fahafahana hoe afaka mizara ten'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Dia ndao ary tsika sy ianao maka ny ten'Andriamanitra avy hatrany ny ten'Andriamanitra izay tonga amintsika amin'izao ala mangina izao dia hitantsika eo amin'ny Jeremia toko faharoa amby telopolo dia ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Jeremia toko faharoa amby telopolo dia ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Dia rehefa hitantsika ilay teny dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah hoe indro izao ny Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra
moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa amen. Izay indray ry havana malala ny ten'Andriamanitra izay tonga amintsika isanao amin'izao alamanginy izao. Raha vakintsika ilay teny teo dia ozy ilay ten'Andriamanitra hoe tonga tamin'i Jeremia ny teny Jehova hoe indro izao ny Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa eto ry havana malala Andriamanitra dia tianambarany Jeremia izy hoe hainy atao ny zavatra rehetra, tianamarina izy hoe haiko ny zavatra rehetra, tiampiseho ny fahefana izy hoe o Jeremia tsy matoky anah va ianao fa haiko daholo ny zavatra rehetra, haiko ny manao ny zavatra mahagaga rehetra eraky n'izao tany izao, ny nofo rehetra zany ny Andriamanitra ny nofo rehetra, haiko atao ny zavatra rehetra. Aleloia. Tiany eo ny meriny Jehova eto, tiany mety toky an'i Jeremia Andriamanitra eto hoe mahery zao ny Andriamanitra mahagaga. Donc etsika isanao maky ten'Andriamanitra amin'ny Isaia ao hoe Isaia fasivy Isaia toko fasivy dia ny 15. Isaia fasivy dia ny 15 dia manao zao ilay teny hoe fa zaza no teraka ao antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fahanapana dia ho antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga. Amen. Dia raha vakintsika tsara io bokin'ny Isaia toko 15 io dia Jesosy ny tian'io ten'Andriamanitra io ambara. Momba an' Jesosy, faminamina ho an' Jesosy io teny io. Dia raha verantsika vakina tsara ilay teny teo ny 15 hoe fa zaza ozy izy niteraka ao antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapana dia ho antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga. Aleloia. Jesosy mihitsy zany ry havana malala ilay fahagagana. Andriamanitra mihitsy zany ry havana malala ilay fahagagana. Amen. Ka androany ry havana malala mitodika amintsika isanao izany ten'Andriamanitra zany. Raha tianao ianan'izany fahagagan'Andriamanitra zany, raha tianao ho asehon'Andriamanitra aminao koa izany heriny zany, izany fahatsarany zany, izany fahalebiazany zany, hitenenany an'izany koa ianao hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa dia raiseo amin'ny fiainanao Jesosy. Araka ny voalaza teo hoe Jesosy mihitsy ilay fahagagana. Ampidiro andaontsika isanao androany hampilitra an' Jesosy ao anatin'ny fontsika, handray anazy. Satria izany fahagagana izany raha ho antsika kristiana, raha tena hoe kristiana tokoa tsika, raha tena nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, tsika nampiditra an' Jesosy eo amin'ny fiainantsika, dia tokony hanaraka antsika fotsiny izany fahagagana izany. Zavatra manaraka antsika isan'andro isan'andro izany fahagagana izany, satria Jesosy izany, ka raha nandray an' Jesosy tsika normal be, raha mitoetra ty anatintsika ny fahagagana, raha iainantsika eny amin'ny fiainana andavanandro eny izany fahagagana izany. Aleloia. Zao ry havana malala, tiako hanamarinana izany ten'Andriamanitra izany dia donko etsika isanao amaky teny tsika isanao amin'ny Genesisy. Genesisy toko fa 1:7 dia ny 7:20 ka hatramin'ny 2:30. Genesisy toko fa 1:7 dia ny 7:20 ka hatramin'ny 2:30. Dia vakintsika aloha ilay soramandry manao hoe ny nilazany Josefa ny nofon'ny Farao sy ny nanandratana azy ho mpanapaka any Egypta, amin'ny anaran'i Jesosy. Indro isy fitoana zina indrindra iran'ny tany Egypta rehetra, ary manaraka izany kosa dia isy fitoana mosarena ka ho adino ny fahavokarana be rehetra teo amin'ny tany Egypta, ary ho ritry ny mosary ny tany, ary ny fahavokarana eo amin'ny tany tsy ho fantatra noho izany mosary manaraka azy izany, fa ho mafy indrindra izany, ary naverina indrono ny fon'ny Farao, satria efa voatendrin'Andriamanitra izany zavatra izany, ka ho nitanteran'Andriamanitra faingana. Amen. Somary fitentsika ilay ten'Andriamanitra satria lava be ity ten'Andriamanitra ity raha vakintsika, tsy vitantsika amin'izao alina izao daholo, fa raha manana fotoana ianao dia manentana anao maka an'izany ten'Andriamanitra izany. Fa raha fitentsika kely dia izao ilay ten'Andriamanitra. Nanofy izany Farao teto amin'ity tantara ity, nanofy izy dia nofitany nahita omby anankifito izy dia ireo omby anankifito hita amin'ny voalohany ireo ny fito tsara tarehy,
sady mify tena hoe matavy tsara. Dia tao aorianan'izay nisy nofy hafa natao indray dia nahita omby 7 hafa indray izy. Dia ireo omby 7 hafa hitan'ireo tena hoe ratsy tarehy sady tena hoe mampatahotra be. Dia tao aorianan'izay nofon'izay Farao natahotra izy. Tena metra-panontaniana izy hoe inona ny dikan'izany nofo izany. Dia lasa izy namiraka ny mpiambina tao an-tanàna hiantso ny omby asy sy ny olona manan-kendry ao amin'ny tanàna hoe mba hanazavany izany nofo izany, ilaza ny hevitra izany nofo izany. Dia natsoan'ireo omby asy, natsoan'ireo olon-kendry tao amin'ny tanàna fa tsisy nahay ny hevitra izany nofo ny Farao izany, tsisy nahay ny dikan'ilay nofy. Fa tety nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray, aleloia, dia tsy izany fa Josefa. Natsoiny Josefa hitantara nofo ny Farao, anambara ny hevitra ilay nofo izany. Dia ilay araka ny vakiantsika teo ny hevitra ilay nofo hoe misy taona zina amokatra be izany ny tanàna dia aorianan'izay hisy mosary, ary mosary tena hoe mafy indrindra hozy izy ny tena Andriamanitra teo. Izay ny hevitra ilay nofy. Dia ndongo eo vakiantsika senao ilay tena Andriamanitra, toy izantsika senao ilay tena Andriamanitra ao amin'ilay Genesis teo Genesis 2:20 dia 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary io koa i Farao tamin'i Josefa, satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izy amin'ny rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao. Toy izantsika koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra, ny seza fiandrianana ihany no alehibe noho ianao. Aleloia. Toy izantsika senao ny ten'Andriamanitra, toy izantsika farany dia varanantsika ilay ten'Andriamanitra. Genesis 2:20 ny 5:5 ka hatramin'ny 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa mosarena ny tany Egypta rehetra dia nitaraina nangataka hanana tamin'ny Farao ny olona. Ary io Farao tamin'ny Egyptiana rehetra mankanisany amin'ny Josefa, ary izay ho lazainy aminareo dia ataovy. Ary ny mosary dia tany amin'ny tany rehetra, ary Josefa namotra ny fitehirizam-bary ka nivary-bary tamin'ny Egyptiana. Ary efa mafy ny mosary eran'ny tany Egypta, ary ny tany rehetra nankany Egypta ho any amin'ny Josefa mba hividy vary, fa efa mafy ny mosary tany amin'ny tany rehetra. Amen. Dia izany ry havana malala dia lasa mpanapaka be Josefa. Aleloia. Josefa ilay nidiana tao am-ponja, ilay nidiana tao anatin'ny tranomaizina, nasandratr'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ina na nasandratr'Andriamanitra anazy, tamin'ny voalohany indrindra aloha nilaza nofo ny Farao. Efa fantatr'Andriamanitra fa ireo omby asy, ireo olon-kendry ao amin'ny tanàna ireo tsy ahavoadikan'ny nofony Farao izany. Fa efa fantatr'Andriamanitra fa Josefa andika nofony Farao. Satria nahoany tian'Andriamanitra hoe Josefa ho asandratra. Tian'Andriamanitra Josefa ho asandratra eraky ny firenena rehetra. Ary izao ry havana malala, nataon'Andriamanitra nisy mosary mihitsy eraky ny tany rehetra, eraky ny tany Egypta hozy ny ten'Andriamanitra teo feno mosary. Satria tian'Andriamanitra hisandratra Josefa. Ny olona sasany mety monina, mety nitaraina hoe iny izao fijaliana mahazo anazy Andriamanitra, fa rehefa te hanandratra ny zanany Andriamanitra, rehefa te hanandratra ny mpanompo Andriamanitra, dia na ny fomba rehetra na ny tany rehetra ary ny maty mosary rehefa nandratra Jesosy dia tanterahany izany. Ka teto Josefa dia nisandratra. Ny olona rehetra dia nankany amin'ny Josefa daholo, nitady fanampiana, nitady sakafo hanina, nitady vary hohanina, satria Josefa irery ihany afaka ny hamono olana teto. Aleluia. Izany ry havana malala Jesosy rehefa ny eo amin'ny heriny. Izany Andriamanitra ry havana malala rehefa ny eo amin'ny fahagagany eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Raha fanampanantenan'i Josefa Andriamanitra tany aloha tany hoe ataoko firenena lehibe ianao, ny rahalahinao iankohako eo anatrihanao. Dia Josefa tamin'izany mety nametra-panontaniana hoe amin'ny fomba ahoana koa Jesosy ny hatanteraka an'izany, amin'ny fomba ahoana no aposibla an'izany. Fa ozy ilay ten'Andriamanitra hoe izao ny Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa. Dia nitanteran'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Josefa izany. Tamin'ny alalan'ny mosary, tamin'ny alalan'ny fandikana ny nofon'ny Farao, nanandratan'Andriamanitra ny Josefa. Aleloia. Androany ny ten'Andriamanitra dia mitodika amintsika ianao izany teny izany hoe ry havana malala,
hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Raha nisy zavatra nangatanao tamin'Andriamanitra, raha misy zavatra mbola mampanahanao amin'izao raha zao dia mety milaza ianao hoe Jesosy mety mbola misy vahaolana ve zao olana mianjady aminazy zao? Mety mbola ho sisana ve za mity aretiko ty? Mety mbola afaka mity tsosako ty ve za? Mety milaza ianao hoe tsy possible atsony kosa angamba raha zao zavatra mahazo anazy ao. Mety tsisy vahaolana atsony kosa angamba raha ty problème be manoloana anaty fa ry havana malala. Raha anao zavatra eo amin'ny fiainanao ny Jehovah dia hainy atao zany satria izy no Andriamanitra fahagagana. Hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra ry havana malala. Faraka n'ilay niteneniko tany amin'ny voalohany teo hoe Jesosy no Andriamanitra no Jesosy mihitsy no fahagagana. Raha te hiaina fahagagana ianao dia raha izy Jesosy ho toko sy mpamonjy ny fiainanao. Ampidirao amin'ny fiainanao izy, ataovy manjaka eo amin'ny fiainanao izy, dia ho hitanao zany fahagagana zany, ho hitanao zany fahatsarany zany, fa ho asehony anao zany. Dia izay indray ry havana malala ny ten'Andriamanitra izay niarahana tamiko teto androany. Misaotra anao ny aino mankasitraka anao dia ny voninahitra ny ten'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka andrala Jonatana isika tao anatin'izay toriteny mahafinaritra dia mahafinaritra izay Andriamanitra manankiray pasoavana ny marifitianao raha Jonatana dia misaotra indrindra ary tena mampafana fo meno an'ilay toriteny tokoa hoe zany Jehovandriamanitra nofo rehetra moa misy zava-makakazay tsy haiko atao ba. Antsika iraba olona meloana nidirantsika famelabelana Angèle Pagès tonga soa ianao dia ao ihany koa zay ihany ngamba mbola tsy voarapako Sandola ihany koa tahin Jesosy Koety Angèle Pagès moa eto France zay mbola tsy voarapako. Alleluia. Saotra raha Jonatana dia Andriamanitra manaka pasoavana maly fitianao dia tonga avy amin'ny ambony indrindra dia mahereza hatrany hatrany. Saotra tsika rehetra koa mankasitraka andreo mampahirantrareo foana ny fankasitrana izay ataontsika. Za isika mamaky an'ity teny ity dia mahery hoe Jérémia 32:26-27 manao hoe dia tonga tamin'ny Jérémia ny tenin'i Jehovah hoe indro izany Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-makakazay tsy haiko fa raha vadika kely zay teny zay dia any amin'ny etsy Jérémia 32:17 manao hoe indrisy Jehovah Tompo ianao no nanao ny lanitra sy ny tany amin'ny herinao lehibe sy ny sandrona manintsitra na intsy ary tsy misy zava-magaga zay tsy hainao. Raha vadika kely ihany koa zany dia tahaka ny hoe ny zavatra Andriamanitra tsy mahay manao zavatra tsy mahagaga. Zany hoe zay asa ataon'Andriamanitra zany dia mahagaga daholo. Rehefa tena manam-potoana angelinao dia mangala toerana kely dia mipetraha dia mandiny fotsiny ianao manjavatra manodidina anao fa tsy ampiray minitra ao dia tonga dia resy lahatra fa lehibe sy mahatalanjo n'Andriamanitra ary tena manao zava-magaga. Za rehefa misy fotoana mandinika ohatra mandinika vitsika asa tanan'Andriamanitra mantsy mandinika ny vitsika dia mandinika antsika olombelona. Tsika olombelona manana ati-do ato anatin'ny lohantsika ato misy ati-do dia io no commande antsika, io no commande antsika rehetrarehetra. Io ati-do io dia anao zao. Misy ny be ati-do, misy ny kely ati-do. Fa mba jerenareo nge ny vitsika, ny kibo ny ngeza, fa ny lohany kely. Dia zao no anaty eritreritro Jehovah ohatry ny ahoana ary ny ati-do an'ity ati-do velo zao miasa ao anatin'ireny vitsika ireny. Satria mahita ny akingahatsainy ny vitsika ianao hoe tena mahavita manao zavatra ny vitsika, mahavita mifanampy ny vitsika, mahavita tena manana courage be mihitsy ny vitsika hoe biby ngeza noho izy dia sahy ny miady aminazy dia entiny atsofiny anaty lavaka ataony dia mitsinjo ny vody andro merika hoe androany mbola tsy avy ny orana dia manangona aloha za fa ho avy ny orana dia misirika any ambany tany dia mihinana fotsiny azy. Lehibe ngely avan'izany hoe vitsika dia ampidohatra ny ahoana zany no mahatonga anazy misaina be ohatr'iny. Mahita rano mikorina io ianao dia zao ny any zavatra teneniko hoe Jehovah mahavariana. Mikorina le rano tsy tapitra io rano mikorina io, tsy tapitra mikorina araka le toriteny
le tsodrano izy nahazo le tsodrano maro taka ny rano mikorina de tsy hitanao tsony iny de mikorina foana ny rano mahavariana ny tany iainanao a tsy hoe fidinana daholy fa mba pla ihany ny toerana imisy atsika fa ny zavabe misy rano mikorina foana mahita rano mikorina amin'ny toerana plavy ianao rehefa jerena ohatry hoe midina foana ve io izao tontolo zao ty de midina makay zary de mikorina foana le rano tsisy mihitsy hoe rano mila fafana mikofafa io mba tsy mety mikorina satria pla be le izy mikorina foana le rano de lasa izy reny rano reny nefa rany lasa anaty ranomasina nefa mahavariana ny ranomasina ny eo ihany ny abetsany nefa 4 taona 4 taona 4 taona zay mikorina foana io rano io maka anaty ranomasina de farafaratsy toko mba isy rotation hoe midina ny rano a ranomamy zany de tonga anaty ranomasina de avarenanina ndreny ranomasina fa mbola tsy nahita ranomasina ny korina teo ianao na ray ary ny rano tsy mety ritra ny ranomasina tsy mety tombotombo jereny ny ranomasina atseo amin'ny fasika eo ihany izy mikorina manonja de miverina manonja de miverina tsy mikorina ny ranomasina fa manonja de miverina mahavarina ngeravana eo Andriamanitra io mahandinika fotsiny ho atsika de tena gaga sy marina hoe lehibe Jehovah lehibe ny Andriamanitsika ary zany zavatra tsy kely fa zavatra amin'ny akapobeany eny fa ny zavatra tiana teneny eto hoe zany Jehovah Andriamanitra nofetra mo misy zava-magaga izay tsy haiko fa de ao ambadika izay zavatra rehetrarehetra efa lalana ny tontolo iainana ny teneko teo zay ohatra de mbola ihany koa Andriamanitra akoatra ny fanaovana atsika de efa mahagaga nge tsika zao hoe tsika miala ny nify de maniry ny nify tapahana ny volo de maniry ny volo de mitombotsika de misy fetrany fa tsy hoe mitombo foana efa 10 metatra de de tsy voatanisa ho ampijery fotsiny tsika fa akoatra n'izany rehetrarehetra zany mbola manao trangan-javatra ka ihany koa Andriamanitra trangan-javatra akoatra fanaovana zava-mahagaga zany de manao trangan-javatra mahagaga koa ary mahagaga daholo ny zavatra ny zavatra rehetrarehetra raisin'Andriamanitra tanana de anaovana zavatra tonga de mahagaga mahafinaritra be le Isaia teo hoe Jesosy misy keny mahagaga ary normal be tokoa ny fiainantsika kristianina raha mahagaga miaina amin'ny fahagagana zava-mahagaga to zay dinianao amin'ny fiainanao mahagaga na de za tonga eto amin'ity toerana ity mitoro teny aminareo zao teneko anareo fa zava-mahagaga zao re afaka malalako ianao tonga eto io zava-mahagaga nge anao tonga eto io re avana hoe ianao io de lasa mangetahita tenin'Andriamanitra zava-mahagaga nge zany lehibe Jehovah ary tsika de jery tantara anankiray tokoa tena mahavariana fa de tena mahagaga de tantaran'ny Josefa ary Andriamanitra rehefa manao mahagaga de tsy mahagagagaga fa farak'izay mahagaga ary Andriamanitra rehefa manao zavatra de raha ohatra zany zao ohatra reny tsipopoka kely reny fa rehefa raisin'Andriamanitra teo de midofotra be mihitsy zavatra zay raisin'Andriamanitra zany a sady mahagaga no mahagaga be de Andriamanitra rehefa manao zavatra to de manao zavatra ngeza be de tsy hitanao refesina tsy hitanao alalinina tsy voarefinao ny alavany tsy voarefinao ny sakany tsy voarefinao ny aviny tsy voarefinao ny alaniny tsy voalanjanao ny avesany ny lanjany tsy hitanao tantaraina ny lokony halleloia 4 miliara ny olombelona voisany daholo ny volondohany marina zany vany ny anatin'ny fisainantsika rehetrarehetra io miariary eo anatrehany inona ary zao ny anatin'ny fisainan'ny Eulalia am'izao inona ary zao fikasany Fabiola ohatra zany tsy
tsisy miafiny eo aminy. Ary ity dia misy tantara anankiray fampahelezantsika tantaran'i Josefa. Josefa farika bevapola ny nilazan'i Josefa ny nofony Farao sy nanandratana azy ho mpanapaka any Egypte. Io no tena finalité amin'ny tantarany Josefa rehefa eo amin'ny soramandry tapany faharoa ny nanandratana azy Maria comme stylo mihitsy ny nanandratana azy le nilazana nofo Farao dingana ny lalovana fa ny tena hagaga dia nanandratana azy ho mpanapaka any Egypte. Magaga nge zany Hebreo kely nanonanona ary ianao fa maninona ny lasa mpanapaka any Egypte. Possible zany zanak'Israely dia hanapaka any Egypte. Tsy hoe mpanjaka ny Israely ka hoe niady dia nahababo dia nahababo any Egypte dia avy eo lasa mpanapaka any Egypte. Fomba hafa mihitsy, fomba mahagaga ihany koa. Fomba mahagaga ihany koa. Zao ny engany tantaran'i Josefa io, nisy fiangany io ao amin'ny Genesis 7:30 ny fiangany. Dia hoe nakalan'ny rahalan'i Josefa azy sy ny varotana azo andevo. Vakiko kely rehefa 70 taona andininy faharoa Genesis 37. Rehefa 70 taona Josefa dia niaran'ny andro ondry tamin'ny rahalany izy fa mbola zaza izy. Ary tamin'ny zanaky Bila sy zanaky Zilpa vadin'i Jakoba rainy, ary Josefa nitady bolana tamin'ny rainy. Ary tiany Israely mihoatra no zana rehetra satria zanaky ny fahantenany izy ka nanaovany akanjo lava. Nahita fity zany loha izy, niavaka izy loha. Dia no nitany rahalany dia nanaovany akanjo lava, nanaovany cadeau zany, meny cadeau manokana meny akanjo lava. Ary no nitany rahalany fa Josefa ny tiany ray mihoatra no izy amin'ny rahalahy dia nakahala azy izy ka tsy nazaka teny tsara taminy. Manomboka nisy fialonana zany teo. Fa zany rehetra izany tsy mandehandeha fotsiny. Andriamanitra mahagaga. Isaky ny avy teny tantara sy zavatra tranga anankiray tsika dia hiara iteny hoe tena Andriamanitra mahagaga. Ireo zavatra nitrangy ireny, le Josefa voalohany indrindra niantefan'ny fitiavan'i Jakoba, dia fa Andriamanitra mahagaga. Any dia efa misy programa Andriamanitra. Any dia efa misy programa Andriamanitra. Raha anao trano lehibe mijoalajoala Andriamanitra dia manomboka miady fototra izy amin'izany. Manomboka miady fototra, mbola tsy fantatra io le isinina eto. Fa dia fototra aloha no natao. Nandavaka aloha Andriamanitra. Dia mbola tsisy tonga izay mihitsy fa misy inona reto fa totrany misy lavaka ao atao eto. Tsisy nahalala mihitsy. Ary lavaka amin'io lavaka lalindalina ihany. Satria nahoana le zavatra ho atsangana gratte-ciel, alleluia. Building tonga dia le mijoalajoala tena le gratte-ciel reny mihitsy. Toro mihitsy, alleluia. Mbola tsisy malala any am-pelatanan'Andriamanitra ny plan ny zavatra ho atao io. Fa ny zavatra ataony manomboka mihetsika izy. Dia manomboka nisy fiadiana fototra teo. Gaga ny olona, gaga Josefa, manina koa any tsy tian'ireto rahalahako reto. Any dia efa miainga ny plan an'ilay mahagaga. Raha tian'ireo rahalahandreo izy tsy nisy ny tantaran'i Josefa. Zako miteny aminao, ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainantsika io misy antony avokoa. Ianao tonga eto misy antony avokoa. Tsisy latsaka anatrehan'Andriamanitra na kely amin'ny ray minitra sy segondra anao azy. Mety izany hoe fa inona ary ny ataoko eto? Dia za miteny anao, jerena ny tantanan'Andriamanitra mahagaga ianao. Dia tian'Andriamanitra anaovana zava-mahagaga ny fiainanao fa aza miara, maharetatra amin'ny farany. Lasa tsy tian-dralany izy. Tsara vesa ratsy zany tsy tian-dralany, ratsy zany. Fa tsy eo tsika no mijanona. Tsy io le fiainana, tsy io le zavatra, tsy io ny finalité an'le zavatra mitranga, le zavatra hitranga. Fa ao ambadika io misy asa tanan'Andriamanitra mahagaga. Dia lelonan-dralany izy. Ary mbola nisy fiadiana fototra manaraka dia nofadiny dia nanonofo Josefa. Sady efa tsy tiany ralany izy, mbola nanonofo ny ralany ihany. Inona indray ny nofy? Nofo mahafaly ny ralany ve? Vao me mahalotika ihany fony satria izao. Indro izy na miamboara tany an-tsatsika dia indro niarina miamboarako. Sady nitsoro.
Ary indreo ny lahatra manodidina kosa ny amboarinareo nikoaka teo anatrehan'ny amboarako. Vao me miady fototra lalina zany. Le olona efa tezitra zany. Fa mialina anao amin'ilay akanjo lava, mbola vao akanjo lava, vao mety anao fa miakoaka eo izy. De mbola nanonofo ndray de nyray aman-dreniny koa tonga le koaka teo. Andiny pasika ary nanonofo ndray izy ka nolazainy tamin'ny rahalahy. Toy izy, ndreo nanonofo ndray ahako. Ary ndreo masoandro sy ny volana ary nikitana raiky ambin'ny folo ny koaka teo antreo. Izy ny faharoambe folo, izy tsy nekoaka, fa izy nekofa. Eo zany ny masoandro sy ny volana de kitana raiky ambin'ny folo tonga de izy menakabo zany, zay ny fahitana. De tezitra andalany adiny fa raiky ambin'ny folo de nialina azy ndray izy. Fa ny rainy kosa nitadidy an'izany zavatra zany, mila tadidiny zany. De niainga teo amin'izay. Nialina andalany izy de afanganiko ny tantara, vakio ny tantaran'i Josefa, manomboka any amin'ny Genesis 7:30 io tantara io. Mahatrany amin'ny 7:70 any mbola mitoy io. De zao zavatra nitranga. Nananetretra any amin'ny andininy 7:30. Ozy rindry tamin'ilay mpanolofy. Nahazo anaram-bositra. Iny fa tamin'ilay mpanolofy. Fa zao, tsy Josefa amin'ny mpanolofy. Fa Andriamanitra rehefa manana planina, mahagaga Andriamanitra. De ozy andao volotsika nangay io izy fa tsy io izy no andeha kofatsika eo. Natahotra azy andro zay de tanteraka zany. Ka io rehefa Andriamanitra manao zavatra, Andriamanitra no mikasa. Tsisy masakana. Tsisy. Na ho tapenana tahaka ny ahoana aza ny lava-drano ny Isaka. Rehefa Andriamanitra ny amin'ny azy rano de miposaposaka eo foana ny rano. Na ho tapenanao amin'ny beton tena hoe tena fanao tapenanao amin'ny dalazy tsy hitanao anao mihitsy ary. Tsy maintsy misy rano miporisaka rehefa Jehova ny hita. De na rehefa andreo tanaty lavaka, rehefa tanaty lava-drano. Lavatra mahafinaritra lava-drano tsy nisy rano ankely izy. Tsy lava-drano atao afaty. Fa lava-drano natao ilatsahana. Latsaka amin'izay. Manomboka eo amin'izay. Ny olona mieritreritra manomboka eo ny fahampotehana. Fahazadino, fa Andriamanitra magaga efa niady fototra tatsy hanao zavatra Jehova. Ny olona mieritreritra eo manomboka ny fahampotehana, fa tena marina eo Andriamanitra manomboka manisy fototra. Amin'ny trano mijoalajoala be ho ataony, de ny fiainan'ny Josefa. Io ny nanomboka. Iny filatsahany tao anaty lava-drano iny. Magaga Andriamanitra zay ny alaviany ray, nisy Midianina mpandranto. Ndasoke nisy Ismaelita tonga avy any de nandalo Midianina izy de nakariny lalàna tao andavaka Josefa ka namidiny sekely volafotsy 20 tamin'ny Ismaelita. Voalohany indrindra tsisy nilana azy mihitsy Josefa. Hitanareo hoe zavatra tsy mba tsara, tsy de tsara, tsy afaka midy lafo. Ny vidina andevo ny moyenne ny vidin'ny andevo tamin'izany. Ohatra zany hoe moyenne tsika ny ariaritsika zao 10,000 ariary, ny 1 euro zao 10,000 ariary. Tonga any ny fiainantsika malagasy entina babaka de ohatr'izay. Ohatra zany zao raha tia France ianao zany hividy mofo de 1 euro eo ianao mahazo. 1 euro eo ny vidin'ny mofo topaina ray. De naiza ianao nalay mety 90 centimes, nalay mety 1 euro 10 en moyenne zany 1 euro. De fividianana andevo taloha 3 sekely. Ohatra ny varotany Jodasy any Jesosy vola 3. Fa ny Josefa latsaka 20. Satria ohatrany hitanareo ny zavatra amidiko any fotsiny ty fa sy tsy mila tonga zay fa debaraseko, halleluja. Osika rehefa mibatra hoe tena debaraseko any fotsiny ty de zay vidiny any vidiny 20 ny sahan'ny olona, 20 ny ekenizy mirala avy. Tsy problème an'Andriamanitra zany. Tsy le 20 ny problème an'Andriamanitra. Fa ny elany Josefa eo amin'ny toerana io, na mbola ariary 10 ary io na mbola 10 sekely, tsy problème an'Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy nave zany be mba vitiny tranako. Andriamanitra magaga, lamy manapetraka Andriamanitra mihitsy io. Andriamanitra ngeny nanilaka andreo olona reo andalo eo. Tsy tokony lalan'ireo olona reo eo.
fa nataony lalana na rehefa n'Andriamanitra andalo eo satria misy olona mila entina makany amin'ny tanàna anankiray atao hoe Egypta dia nentiny zareo tany le izy tena midy 5:30 tsy hiditra amin'ireny tomabe Jakoba satria nandehan'izany hoe maty Josefa no an'ny biby ity manjary lava be tantara fa hifototra any amin'ny Josefa tsika androany ary midy anita ny varotra ny Josefa tany Egypta tamin'ny Potifara tandapan'ny Farao sady feno mpiambina Potifara tsy mainteressé an'Andriamanitra zany tandapany iza Farao halleloia tanao manomboka misy fifandraisana io tsy Potifara koa ny problème an'Andriamanitra tsy eo amin'ny Potifara ny planin'Andriamanitra amin'ny Josefa tsy magaga nisy zavatra nitranga indray tao nisy zavatra ohatry ny ratsy indray nitranga tao ny savian'ny vadin'ny Potifara Josefa tezitra Potifara dia nigadraina Josefa normal be tsy Potifara ny tanjony mbola tsy Potifara ambany be loatra zany tanjony zany tandapany Farao io tsy mainteressé an'Andriamanitra Andriamanitra no zavatra ngeza be i Josefa mila tonga tao atao any amina toerana anankiray atonga ny tantara io any amin'le Genesis 3:20 nanandratana azy ho mpanapaka ny Egypta tsy afaka ho tonga mpanapaka ny Egypta zany izy raha mbola zay ao amin'ny Potifara tandapaka Potifara gradé fotsiny zany fa tsy kely zany amin'Andriamanitra ny olona mahita hoe mitotongana azy amin'ny fiainan'i Josefa zany tao vao mihalasa ny amponja azadiny misy fiaingany io dia misy fiafarany halleloia ny Andriamanitra mitsinjo ny farany izy dia tsy ho diso halleloia io zany misy lalana hitondran'Andriamanitra tsy mampalina an'Andriamanitra ireo fa ny an'Andriamanitra misy zavatra efa tanjony eo dia ny Genesis 1:20 mba hahatonga ny Josefa ninona nanandratana azy tany amponja amin'izay izy efa ny amponja dia efa manomboka hoe mandrosa any zany ny planina an'Andriamanitra efa manomboka hitan'ny olona hoe arisy trano atao eto hoe izany fototra ngeza be halleloia any amponja nefa le olona amin'io Andriamanitra mahagaga ary tsisy zava-mahagaga zay tsy hainy atao any zavatra ataony rehetra dia mahagaga avokoa any amponja amin'izay tsy maintsy tsisy zany zavatra ataon'Andriamanitra ahafahany Josefa anana fifandraisana amin'ny Farao satria Farao ny faratapony indrindra ao Egypta inona ny lien nafahan'Andriamanitra nampifandraisana andreo tany amponja i Josefa ratsy zany tsisy miteny tsara zany fa tao amponja tao misy olona vao amin'ny Farao niditra tao amponja tao koa mavarina nanao erreur teo amin'ny Farao zareo tsy fananiny ambola fa amin'ny Jehova koa zany Andriamanitra mahagaga nanao erreur teo anatrehan'ny Farao dia nigadrain'ny Farao fa ny tena marina misy rendez-vous ngeza be ao anaty fonja ao Andriamanitra no nanomana an'ireo rendez-vous reo Andriamanitra no nikarakara ny fampionana an'ireo olona reo nampiona halleloia Andriamanitra mahagaga dia tonga tao amponja ireo lareo ndray mpitana kapoaka ndray mpitondra mofo ny Farao dia nanofo reo rehefa nanofo reo mbola tsy avokoa nampanofy an'ireo ary nisy fanomezam-pahasoavana izay mbola tsy nananan'i Josefa satria taria amin'izy nanofy mbola tsy nazava taminy zavatra tiana tenenina mbola tsy denaina andika nofo loatra izy fa mbola zaza fa nandeha ny fotoana ny tombo ny fanomezam-pahasoavana lasa mahay mandika nofo ny lehilahy halleloia hoy ny ten'Andriamanitra hoe nandroso ny alehibe Davida satria Jehova nomba azy dia nanomboka nainandika nofo dia nadika ny nofo nyretolo rehetra ianao ho faty fa ianao hiverina hitondra kapoaka ny Farao fa tena zay ny tranga tavaverina ny asa teo amin'ny Farao mpitondra kapoaka amin'ny Genesis 3:20 tsika zao zay ny tantara lehibe ampanofo mofo maty na antona moa lehibe an'ny mpitondra kapoaka velona dia verina mpitondra kapoaka teo amin'ny ny olana ozy izy Josefa mba tsarovy aralahy rehefa tonga any ianao any amin'ny Genesis 3:20 fa mba tsarovy rehefa mahita soa ianao ka tsaranitra ianao dia laza ao amin'ny Farao dia avoay amin'ity trano ity
fa hoy ny ten'andriamanitra ny amin'ny andiny fahatelo amby roapolo ka tsy nahatsiaran'i Josefa le lehibe ampitondraka poka fa nanadino azy normal zany. Io ny nanadino an'i Josefa fa Andriamanitra tsy manadino an'i Josefa mihitsy. Andro aman'alina Jehovah Andriamanitra mandamina ny fanatanterahana ny planina, mandrindra ny fanamboarana ny trano araky ny planina. Halleloia. Ny fiainanao io vitan'Andriamanitra planina io, aza matahotra, mandalo ato ve ianao zao, mandalo olana ianao zao, nefa ianao efa miaraka amin'Andriamanitra, misy planina eo amin'ny fiainanao io. Tsy ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao io ka hitondranao ho fatina, hitondranao any amin'ny fampitehana, fa mety fampitehana ny fahitanao an'io, fa hitondranao any amin'ny toerana tsy apozinao io. Iza rehefa ny nafantatra isan'izany soramandry zany hoe ny nanandratana Josefa ho mpanjakan'ny Israely mpanapaka ny Egypta. Iza ny eritreritra n'ireo zavatra mitrango ireo hoe any amin'izao Genesis 3:20 isy soramandry hoe ny nanandratana azy ho mpanapaka ny Egypta. Iza no nieritreritra an'izany? Tsisy. Ko iza no eritreritra na ianao io? Iza no eritreritra zavatra tsara amin'ny fiainanao izay mitrango amin'ny fiainanao androany io? Iza? Misy problème ny asanao, misy problème ny tokantranonao, misy problème eo amin'ny fiainanao, tsy fantatro inona ny problème anao. Iza no eritreritra zavatra tsara ao ambadika io? Na ianao io ary tsy mieritreritra, na za koa ary tsy mieritreritra. I Josefa koa nge tsy nieritreritra, fa Jehova nieritreritra. Ary Jehova le mpanao zava-mahagaga, ary natao zava-mahagaga dia tena mahagaga. Hoe ity olona ity ve? Josefa zany raha ohatra hoe olona any Anosilava, any anao zany gadra Anosilava. Any Anosilava, tsy haiko moa ny amin'ny faritra izy any Madagasikara le Anosilava ny akaikin'izy, nosy anankiray, dia izay migadra any olona efa very faty. Ohatrany tsy ho tafaverina fiarahamonina zany tsoa zany gadra Anosilava zany raha fianona zany taloha. Te mahagaga sa tsy mahagaga raha misy olona gadra Anosilava asa président république. Zany no mahagaga. Waiza? Ba mahagaga ozy izy ny olona. Ity ve le tery? Ity ve le tery? Mahagaga zany. Zay Andriamanitra. Raha zavatra hoe eo ihany dia tsy mahagaga. Fa ny atao zava-mahagaga dia araka ny tenin'i Jehovah Andriamanitra, anisy loharano any an-tany aia. Fa mihoatra ny zany tena hoe anisy any an-tany efitra ho asian'Andriamanitra reny rano. Tany efitra. Tany efitra zany nge ravana ka tena fasika lalina be. Dia tany no maka rano ray barika dia ararao eo ambonin'ny tany efitra. Fa mitomany ianao aiza le rano ray barika teo. Tonga dia tsika rano ray barika. Ampina ray barika, tsika. Pina telo barika. Alaina ny citerne anankiray, araraka eo any amin'ny désertn'ny Qatar na désertn'ny any amin'ny désert de Sahara sy araraka eo ambonin'ny fasika any amin'ny désert io na rano ray citerne ary vetivety to dia tsy hitanao dia trohan'ny tany. Toy izany hoe tsy possible hisy rano eto. Zay mihitsy ny mahagaga amin'Andriamanitra. Zay ny mahagaga ataon'Andriamanitra. Any asiko reny rano any. Siko loha rano miboboky any an-tany efitra. Eo amin'ny tany karakaina, halleloia. Any amin'ny tsisy lalana asiko lalana. Tany efitra dia lasa misy lalana tampoka. Eny amin'ny voan'ny ranomasina Tamatavy misy Anosilava misaotra ny ranavavy Sarlina. Zany hoe fiainan'i Josefa ity dia ohatrany efa olona efa gadra Anosilava. Fa io le lehilahy io le nanofy. Le nofy tamin'ny efa ela be iny tsy voafy. Ary Andriamanitra tena napotra ny nofy iny, tsy hoe nanapotrapotra fotsiny. Afaka ataon'Andriamanitra tsy nanofy fotsiny dia izay. Fa matoa nataony nanofy indroa, nataony tanteraka le nofy mba hampletika an'izany tsara ao amin'ny Jakoba. Josefa zava. Andiny fa 120 taona maro zany lasa zany a. Ary rehefa afaka 2 taona mipaka dia nanofy Farao. Halleloia. Miasa eo indray Jehova miasa zava-mahagaga. Manofy indray Farao. Mahavariana an'ilay nofy Farao a, tsy nofy navelana nandehandeha fotsiny, fa tena nofy nampisaina, satria tena nofy tena mifono zava-dalina. Dia ilay nofy a, nisy ombivavy anankifito tsara tarehy sady matavy niakatra avy any amin'ireny ranon'Ely, dia ninona teny amin'ny Barabata. Fa ndreo nisy ombivavy fito hafa koa ratsy tarehy sady mahia niakatra avy tao an'Ely, dia naraka azy dia
dia nijanona teo amin'ny omby vavy teo amin'ny ary ny omby vavy ratsy tare sady mahidy ninona omby vavy fito tsara tare sady matavy dia natsiaro fa inona ny dikan'izany nanontany fa inona ny dikan'izany tsisy nahadika zava-mahagaga raha nisy nahadika io dia tsy mahagaga fa tena tonga dia tsisy nahadika ary havana natsoina daholo ireo lehibe fa tsisy nahadika mahagaga indray raha nisy nahadika io mahagaga indray raha io nisy nahadika fa fantatra hoe Jehova nge io natsoina daholo nandeha mbola ho afarana daholo fa zao hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Genesis 9:7-9 kanjo tsy nisy na dia ray aza nalaza izay heviny tamin'ny Farao. Miasa amin'izay ny zava-mahagaga 7 dia niteny tamin'ny Farao lehibe ampitondra kapoaka hoe tsaroko zao ny fahaditsoko tanarao asian'Andriamanitra amin'izay ny sainy tsaroko zao sisy Farao dia tezitra tamin'ny mpanompo ka nanao atany hatramin'ny maizina dia tantarany teo amin'izany eo sisy ndrena rehefa nao gadra indry Farao ny ana taman'olona mahay mandika nofo be mihitsy zany ary tanteraka ny nofoko 9:20 ary samy tonga araka izay nilazainy taminay indrindra izany izao nampadiny ho amin'ny petrahana misy kosa nantony taitry Farao zava-mahagaga 9:20 dia naniraka Farao ka napaka ny Josefa dia nalaina faingana nandritra ny taona maro raha tsy nitsahatra ny letika totongana ny fiainana Josefa nandritra ny taona maro tsisy afa-tsy fietrena filetehana fitotonganana fa tonga ny fotoana eo amin'ny fataterahana amin'izay eo amin'ny fatateраhan'ilay planina tsy maintsy misy ho any fataterahana io planina io potra amin'izay ilay zava-mahagaga nataon'Andriamanitra hatramin'izay fa mahagaga foana fa eo vao hitanao ny vokatry ny mahagaga nataon'Andriamanitra eo vao tsapana hoe zaoka ny zava-mahagaga nalaina fainga tsy nangataky ny voaka ntsony misy fotoana nge Josefa nangataky ny voaka mbola roa taona taty aoriana efa tsy nangataka ntsony izy zay vao tonga fotoan'Andriamanitra misy olona zany eto nangataka valim-bavaka hatramin'izay tsy nahazo fa rehefa tonga ny fotoan'Andriamanitra ny valim-bavaka indray manenjika anao ny valim-bavaka indray mihazakazaka manatona anao dia napaka an'izay nalaina faingana ny alatao andavaka na te hivoaka na tsy te hivoaka tsy maintsy mivoaka aleloia dia tinaingana mivoaka ny anaran'i Jesosy entin'Andriamanitra mivoaka parak'izay aingana ninao ny anaran'i Jesosy tena isiraka amin'izao fotoana izao hitondra anao hivoaka milavaka nisy anao io nalaina faingana izy dia nanaratra ny volombava sy ny iva fitafiana tao anaty dia nakany Farao tao anatin'indray mpimaso gadra lava ny iva olo manakaja ao anatin'ny fotoana foy zany fa tsy eo mbola roa taona koa miomana amin'izany zava-mahagaga tonga dia mitsimbadika vadika ny globy ozy tsika mivadika ny globy mahagaga Jehova dia Farao tamin'ny Josefa nanao nofy dia nitarataina teo amin'izay ny nofy Josefa tsy olan'izany fa adikatsika izany ka efa napetraka tao aminy ny fahalalana io misy le tanjon'Andriamanitra izy io ana amin'ny Farao ahatonga ny Farao hitolagaga zay nge ny tena tanjony ahatonga ny Farao tena hita hoe tsy misy ohatran'ity lehilahy ity halleloia tantaray ny Farao teo le izy eny arozy izy mbola niteny any Farao amin'ny 4:20 Genesis 4:20 tapafaroa ary nolazaiko tamin'ny ombiasy zany nefa tsy isy malaza ny heviny tamiko 5:20 dia hoe Josefa tamin'ny Farao nofon'ny Farao dia ray ihany zay efa ataon'Andriamanitra nambarany tamin'ny Farao ny omby vavy 7 tsara tare dia 7 taona ary salombary 7 dia vokatra koa 7 taona ray ihany ny nofy halleluia na mifandikana izy 7:20
ary ny ombivavy 7 mahia sady rasitare izay niakatra anarakiray dia 7 taona ary sady ombivavy 7 tsy nisy vo sady mahay andrivotra avy any tsara dia 7 taona mosare. Indro izy isy 7 taona zina indrindra eran'ny tany Egypta rehetra ary manaraka kosa dia isy 7 taona mosareny ka ho adino no fahavokarana be rehetra teo amin'ny tany Egypta ary ho rihitra ny mosary ny tany. Ary ny fahavokarana eo amin'ny tany dia tsy ho fantatra noho izany mosary manaraka azy zany fa ho mafy indrindra zany ary naverina indroa ny nofony farao satria efa voatendrin'Andriamanitra zany zavatra any ka ho tanteran'Andriamanitra faingana. Tonga dia fandikana tena amin'ny tena lafiny amin'ny fomba miavaka sady tena mahery vaika sady nadika ny heviny ny teneniny hatramin'iny ny antony natonga ny farao nanofo indroa. Nofo voalohany ombivavy, nofo faharoa salombary satria tena tian'Andriamanitra ho tanterahana. Difatelo amby telopolo koa ankehitriny eo le Andriamanitra mahagaga. Koa ankehitriny tonga zany dia tsy nadikany fotsiny le nofy dia lasa izy fa nadikany le nofy dia nitolorany sainy farao gadra lava an'olotsaina présidentny repoblika eto. Koa ankehitriny ka farao izy lehilahy manatsaina sady endry ka nendriazana afaka ny tany Egypta. Araoka zany aoka anao zany farao araoka izy anendry mpikarakara hitandrina tany sy amorony apahadimy vokatra ny tany Egypta amin'ny taonjina 7. Araoka izy ireo anangona ny anina rehetra amin'ireo taona tsara ho avy ka amorony vary be ny anaran'ny farao ho fihinana ho amin'ny tanana maro aoka izy hitahiry zany. Araoka zany any zany tehirizina ao amin'ny tany ho amin'ny 7 taona mosareny izay ho tonga amin'ny tany Egypta mba tsy ho simba ny mosary ny tany. Hitany tena latsaka mihitsy amin'ny masoaran'ny farao ny rarakivo farao aiza ny fisainan'olona halleloia. Ary sitraky farao sy ny mpanompony rehetra zany teny zany tonga zany dia tsisy adevitra teo dia nanaiky daolo tena marina zany farao tena todika kely azy farao zany mpanosaina ahoana fahitanao dia enjana ozy ahoana mahagaga ozy ny olona halleloia. Dia sitraky farao sy ny mpanompony rehetra zany rehetra zany dia farao tamin'ny mpanompony ahita lehilahy tahak'io izay manana fanan'Andriamanitra anatiny va isika. Ary koa farao tamin'ny Josefa satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao zany rehetrarehetra zany dia tsy misy lehilahy manantsaina sendry tahaka anao koa ianao ny hanapaka ny ato an-tranoko ary araka ny teninao nitondrana ny loko rehetra ny seza fiandrianany any no alehibe any ho ianao. Teo eo babo farao, teo eo nietry farao, teo eo tonga dia resy lahatra farao hoe tena tsy mahita ohatry ty tsontsika. Naninona ary tsisy nahitan'izany tany amin'ny tany nalehan'ny Josefa. Raha i Potifara no nahitany hoe tsy mahita ohatry ty tsontsika dia tsy nigadrainy farao dia nijanona mpitandrina fananan'ny Potifara. Raha ireo mpivarotra andevo ireo no nahitan'izany hoe tsisy ohatran'ity dia tsy namidiny intsony fa natao mpiara-miasa taminy dia mpivarotra andevo ngamba ny lebendrina tamin'ny asany Josefa. Fosy Andriamanitra aleo rehetrarehetra hoe tsisy ahitan'izany fa aleo ireo anagadra, aleo ireo anao tsinitsinina, aleo ireo rahalahy ireo amidin'ireo 20 tsy maninona fa tsy ireo tiako ahita. Fa ny aho ozy Jehova tonga dia any amin'ny faratapony, tonga dia any amin'ny laingony mihitsy ny anazy. Rehefa anao ozy Jehova tonga dia farao ny anahy. Tonga dia farao mihitsy ny tonga dia resy lahatra namoaka didy farao. Ianao rehetra tonga dia farao teo eo ihany. Ianao izy tonga dia avita dia ataoko lasa mpanapaka ianao. Dia izao ianao no nanapaka ny ato an-tranoko ary araka ny teninao manomboka eto dia ianao ny commandant. Manomboka eto dia ianao ny mpife. Alléluia. Manomboka eto dia ianao ny sefo. Manomboka eto dia ianao ny président. Seza fiandrianany any ozy ny alehibe any ianao. Zany hoe alao zaho ozy izy aza esorina alao zaho kosa aloha mba andazony any alao seza fiandrianana ana satria zay mahafarao anahy dia seza fiandrianana sisy zay ihany no nahafarao farao fa ny fanapahana rehetra to dia mivadika any amin'ny Josefa mahavariny zany mahagaga. Ary nefa farao taminazy io rehefa nendrao napaka ny tany Egypta rehetra dia nesoriny farao miperatra tamin'ny tanany ka natao tamin'ny tanany Josefa. Io peratra io fanaovana tombo-kase, mila amin'ny tombo-kase io daholo zany ny autorisation rehetra tamponena amin'ny peratra io. Dia Josefa ny afaka manome ny autorisation ninona ao Egypta. Misy olona hovonoana izy manapaka na enina tsy. Misy fanapaha-kevitra momba ny vola, momba ny toe-karena,
momba ny fitantanandraraha, momba ny ara-politika, manapaka zao lehilahy zao any aminy ny peratra tombo-kase fanomboa-kase. Nataony Farao tsy ny angaviny fa nomena azy. Mahagaga Jehova ravana nomena azy. Ary nampitafiana akanjo rongony fotsy madinika izy ka nasian-drojo volamena ny voziny. Dia jerinareo ty 7:20 Jehova hoa rehefa manao zavatra, aleloia, to dia manao zavatra ngezabe. Nofony Josefa taria ikoaka eo anatrehany ny ralahany 1:20. Hoy Jehova izao melohan'ireo aloha ho avy any reo ekoaka, fa melohan'ireo aloha aloha mekoaka mihitsy zao tontolo izao Dia jerinareo 7:20 dia nampitengenany tamin'ny kalesy ny faharoa izy, ary nivoaka ny andro teo alohany nanao hoe mandole ary notandreny mpanapaka ny tany Egypta rehetra izy. Rehefa Josefa mandalo hatramin'izay Farao tsisy nanao an'izany rehefa Josefa amin'izay mandalo, Farao eo aloha, Josefa ato aoriana amin'ny kalesy faharoa, dia misy mika amin'izay hoe mandoale, dia mandoalika daony io rehefa mandalo na niperatra ary tonga rehefa tanan'i Josefa marina zany ranabavy nambinitso. Hatramin'izay Farao tsisy nandoalika teo aloha fa manaja mekoa miondrika, fa rehefa Josefa mandalo mandoalika daony io. To dia misy olona miteny mandoale, to dia vao mandalo Josefa to dia mandoalika daony io. Fataterahana orima sy tomima tahidinareo ny toro-tenitsika dia nandoalika ny olona ary teny mpanapaka ny tany Egypta rehetra izy. Ary Farao tamin'ny Josefa, zany Farao, ary raha tsy teninao dia tsisy anetsika ny tanany na ny tongony eto amin'ny tany Egypta rehetra. Vao Josefa zany miteny zay vao minetsika ny olona. Rehefa mbola tsy miteny Josefa na miteny aza Farao dia tsy minetsika ny olona. Seza fiandrianana Farao fa ny fanapahana Josefa. Inona ny tianao? Seza fiandrianana sa fanapahana? Fa ny seza fiandrianana nomen'Andriamanitra ny Farao, tsy maninonino, fa ny fanapahana no nomenan'i Josefa. Ary zao vakivavy Farao 9:20 ary nataony Farao hoe Zafenata Paneana ran Josefa, dia nomeny azy Asenata zanakavavy Potifera mpisorona tao ahoana ho vadiny. Nomena anarana zao Josefa zao. Tany Egypta izy tany Israely izy Josefa ny anarany. Dikazany Josefa zany dia hoe Jehova ny anampy. Rehefa teraka Rahely, misy vehivavy anankiroa vadin'i Josefa, i Jakoba azafady, Rahely sy Lea. Dia i Rahely tsy nety nananjanaka, fa Lea nananjanaka foana dia tretinareo hoe efa niteraka inenina i Lea dia niteraka fanompitony an'ilay vehivavy atao hoe Dina. Izay momba nitsaika zaza anankiray Rahely, dia i Josefa io zaza io. Dia vao teraka Josefa dia resy be zany Rahely, resin'ilay aby tena efa hitreto hoe elanelana zany to dia zaza fito. Efa any amin'ny fampitony niteraka vavy hoe Dina izy efa any amin'ny fampitony vao teraka Josefa, io zany izy vao hanomboka iainga. Dia vao teraka Josefa dia mba mifaniriany Rahely hoe mbola isy fanampy indray, dia zao ny teneniny hoe Jehova ny anampy lahy anankiray indray ao aorianan'ilay. Dia zay natonga hoe Josefa Jehova ny anampy, zay dikany hoe Josefa Jehova ny anampy lahy, hoe mba hiteraka lahy indray zany ao aorianany. Zay zany anaran'i Josefa teo fa novain'ny Farao. Hoy Farao hoe iza hoe Zafenata Panea. Dika zany hoe Zafenata Panea zany misy heviny maromaro, heviny telo ny teneniko anao. Zafenata Panea dia midika hoe ny teny Andriamanitra dia velona izy. Iza le velona? Josefa. Aleluia. Zafenata Panea, ny teny Andriamanitra dia velona izy. No ny tenin'Andriamanitra zany dia velona izy. Zafenata Panea. Ny heviny faharoa koa dia hoe famatsiana ny firenena. Famatsiana, mpamatsy ny firenena rehetra. Na hoe mpamonjy ny firenena. Na hoe famatsiana ny vahoaka, zany dikany daholo.
le olona natao tsinitsinina teo zany namidy 20 sekely nanary jokely rehefa manao karahantsika totsika nanary jokely le rahalahandreo zany a nanary famatsiana nivarotra famatsiana n'izao tontolo izao nivarotra famatsiana ny firenena any amin'ny farao izy a tsy zany ny anarany zany hoe Jehova ne anampy zany ngeravana ohatry hoe tsy ampy ke zany ravana le teo hoe Josefa ngeravana tena ohatry hoe miaratsiny aminao fa le anarana Josefa nge ohatra hoe fanambaniny nde tsy nahazo zaza reny Jehova ne anampy zaza le ohatry ny tsy ampy raha izay io fotsiny be anarana somary fanambanina nge le Josefa fa tany amin'ny tany hafa any amin'le tanjon'Andriamanitra anizy nomena ny anarana tena izy hoe famatsiana ny firenena rehetra ny teny Jehova de velona izy vavolombelon'ny Jehova zany tsy hoe témoin de Jehova koa ny teny fa vavolombelona milaza ny fahaveloman'Andriamanitra milaza ny herin'Andriamanitra nanomboka teo za fenatapany ihany anarany mba hovain'Andriamanitra koa ane ny anaranao misy anarana tsika ireo ngeravana fanambany misy anarana tsika ireo ngeravana tsy de mitondra ny inona eo amintsika za tsy tena lelana so de misy aminareo eto le anarana de tsy mety alao tsy teneniko le anarana misy anarana maromaro hitako hoe mandika anarana malagasy a hitako hoe misy anarana tsy mety amin'ny tsy mety fa zany Josefa zany anarana ambanimbany zany hoe Jehova ne anampy io tsy ampy fa Jehova ne anampy lahy anankiray indray zay dikan'ny Josefa fa izy faro hoe tsy tena famatsiny ianao tena ratsy ianao tena potika ny Egypte famatsina ho an'ny firenena rehetra halleloia tadidio mareo amin'ny baibolinao za fenatapany ary tsy vita an'izay to de nomena vady izy ary ny vady nomena azy zanaka mpisorona Josefa Josefa halleloia de zay ary Josefa nandeha nitetiny tany de nitetiny tany 20 taona izy andraso nandeha nitetiny tany Egypte ary Josefa nandeha nitetiny tany 30 taona Josefa raha Josefa teo anatrihan'ny farao mpanjaky Levita 13 taona zany no indrasan'ny Josefa ny zany zavatra ary ny tany de nahavokatra tsy omby fampana tamin'ny taonjato taonjina 7 de namory ny anina rehetra tamin'izany 7 taona zany teo amin'ny tany Egypte izy ka nitahiry zany tamin'ny tanàna rehetra nivokatra ny samadinina izy tanàna azy nitehiriziny zany ary tao anatin'le taonjina 7 reo taona naterahany zanany anankiroa de Efraima sy Manase halleloia Manase hoe mampanadino ny fahoriny de Efraima vokatra be satria vokatra be ny fotoana tamin'io de lasa tonga ny fotoana raha vakitsika ny tantara ho aloha ao nandeha nividy vary tany Egypte hatramin'ny zanaky Josefa zanaky Jakoba reo rahalahin'ny Josefa natahotra be an'i Josefa ary zareo tao anaty any amin'ny Jesosy 7 any nampahafantarin'ny Josefa ny rahalahy zangy Josefa rinareo Josefa hoe any amin'ny Jesosy 7 ary Josefa adimboroany ary Josefa tsy nahatsidry ny fangorakoraky ny fonontsony teo anatrehan'izy rehetra de niantso azy hoe avoainy olona rehetra ialy eto ary tsy nisy olana de ray ary nijanona teo amin'ny Josefa raha nanao zay ahafantarany rahalahy azy izy de tomany mafy izy ka reniny Egyptianina reniny tao hatramin'ny farao koa ary Josefa tamin'ny rahalahy zany Josefa mbola velona ihany ve kaiky ary tsy navaly azy ny rahalahy fa torakovitra teo anatrehany ary Josefa tamin'ny rahalahy avy manatona ianareo ary Josefa zany Josefa rahalahy nareo izay namidinareo tany Egypte raketriny aza malahelo na tezitra amin'ny tenanareo no nivarotanareo ao aty fa amonjy aina nampandehanan'Andriamanitra aty namonjy aina za fenatapany ho famatsina ny aina rehetrarehetra zany nampandehanana aty nazavain'i Josefa amonjy aina
ny andefasan'Andriamanitra ilonaronareo aty. Aza mahametsino izy izy. Fa natokanareo lasa ratsy loky loatra n'iny izy izy. Planin'Andriamanitra daholo e. Fa raha tsy zany miara-maty mosary tantsika. Lasa nandeha nandroso be mihitsy ny aza etretinareo fa ny amin'ny efa vakindra lahy Jonatana teo le hoe nandeha nikohaka teo anoloan'ny Josefa daholo ny olona rehetra. Ohatra zao any amin'ny Genesis 47:13. Ary tsy nisy anona teo amin'ny tany rehetra fa mahafindrindra ny mosary ka efa reraky ny tany Egypte sy ny tany Kanana no mosary. De 47:13-22 vakitsika. De voalazany ten'Andriamanitra fa nikohaka teo anatrehan'ny Josefa ny Egyptianina sy ny olona avy any Kanana rehetrarehetra iny nikohaka ny angavy sakafo. Etritareo tany any amin'ny mingavy amin'ny Josefa zany mba meo vary mba meo satria efa tonga le mosary Josefa mifananango nalain'ny Josefa daholo ny volany nalain'ny Josefa daholo ny fananany any amin'ny 120 natakalo Josefa ho amin'ny Farao tany Egypta rehetra. Fa ny Egyptianina samy nanakalo ny sahany avy satria resy mosary izy. De lasa ny Farao tany vary atakalo tany takalo tsy manambary tsony ny olona. Josefa meo vola tsisy vola tsony meo tany ary de mena vary fanangonina. Nikohaka tena nikohaka teo anatrehan'ny Josefa daholo tsy ny ralahany ihany fa ny firenena rehetra nikohaka teo aminy. Zany ry havana no atao hoe Andriamanitra lehibe sady mahagaga. Ny ainga tamin'ny nofinofy aza matahotra ny anonofy ianao ry havana. Amin'ny tenanao aza matahotra ny anonofy ianao. Aza mihafahafa manonofy. Efa mba pahitan'Andriamanitra zavatra aza menatra misaintsaina an'izany. Mety zaty ve de ho tonga amin'izany. Fa rehefa Jehovahandriamanitra ny anao an'io dia tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy atao. Zazalahy kely gadra-lava kely na midimidy kely tary asa mpanapaka teo amin'ny firenena farak'izay lehibe indrindra naneran-tany tamin'izany. Olona faharoa maneran-tany zany. Farana kely alohan'ny farany kely tary anaty tanàna kely tary. Niovatra amin'ny anarany. Mba te hanova ny anaranao io koa Andriamanitra. Mba te hanao zava-mahagaga ao amin'ny fiainanao io koa Andriamanitra. Ny problemanao tsy sa manonofy koa ianao. Vao mitady an'dende kely ny fisainanao eritreritra zavatra lavilavitra any dia izany koa dia manao anina fa sany hoe dia ho tanteraka. Jeremia 32:27. Zany Jehovahandriamanitra nonofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko atao. Aza mihafahafa ry havana manonofo zava-mahagaga izany ve dia ho tonga eo amiko. Fa tena ho tonga eo aminao zany. Raha Andriamanitra no miasa eo amin'ny fiainanao. Misy zavatra efa tsy sahanao intsony na mieritreritra azy ary hoe zao ve dia nambentsy-makrino no nofony tamin'ny 2008 iainany amin'izao. Ry havana nisy fotoana za tamin'ny mbola kely misy nofinofisiko foana dia eritreretiko foana fa efa tonga teo amin'ny fiainako zany. Efa tonga teo amin'ny fiainako. Ary mbola betsaka ny zavatra eritreretiko indray dia tsy mihafahafa mieritreritra an'ireo. Rehefa mampino misy fotoana mieritreritra dia tara zavatra anazy za mieritreritra zavatra ohatr'izao dia ilay azy maro mezany kely. Za misy zavatra ilay mieritreritra zavatra ngezabe zany Mieritreritra zavatra be na zary ilay mieritreritra za hoe dia tanteraka. Fa forceko saiko hoe sina moa zavatra lehibe tsy hain'Andriamanitra tao e. Alleluia. Ianao io ohatra zay tena hoe lasa mpanompon'Andriamanitra lehibe ianao. Zany hoe za zao hoe za tiana baiboly ary mbola tsy hitako hoe fantatro hoe Genesis dia efa amin'ny Apocalypse fa tsisy inona fantatro. Jeremia 32:27 efa fantatrao manomboka androany. Zany Jehovahandriamanitra ny nofo rehetra. Ho misy zava-mahagaga lehibe izay tsy haiko fa. Io ny Someva nofony tamin'ny mbola kely mba sitrana izy dia sitrana izy ankehitriny.
mahakasika kely koa zany an'ity any soamefo zany tany tompitsika rehetrarehetra isika izara fahatsapana tapitra ny toriteny avarinareo hoe fangezan'Andriamanitra misy hira anankiray zay mahafinaritra be na voandroany aneno anazy hira amin'ny teny anglisy dia zao le izy hoe zaho izy Andriamanitra raha mandalo ny aliko ny fampatesana dia tsy atahotra ary raha manoloana ny rano be aho izy izy dia ny foko mbola matoky anao foana raha manoloana ny rano be dia ny foko tonga dia matoky anao fotsiny misy zavatra ataon'Andriamanitra hoe rangaha io ny rano be manoloana anahy tonga dia tsy le rano be hitany fa tonga dia izy ahita Andriamanitra miandry Andriamanitra anao zavatra kezabe amin'ny fiainana afaka mba miteny amin'izay ve anao manomboka anao nge mbola mataotahotra foana mbola manam-panahina foana nge anao tena zavatra kely arany eo anoloanao dia ozy anao ive teo vitako misy aminareo reo misy fotoana misy miresaka amin'ny sasany aminareo dia zany hoe tena farivotra rangaha ty olona ty misy aminareo be farivotra zany zavatra mbola tsy de problème dia tena ohatra zay nefa mitantara manomboka androany tadidio fa Andriamanitra tena manao zavatra lehibe saropatarina mahagaga tsy takatry ny saina any zavatra ataony rehetra mahagaga atao ny hetsika rehetra ataon'Andriamanitra dia mahagaga avokoa hotainy tompany hetsika rehetrarehetra tsika izara fahatsapana misy zavatra ve fahatsapana voarainao androany ino ny kantoko alleluia revaka amin'ny commentaire raha misy aminareo te hizara fahatsapana dia manorata miatso amin'ny messenger inona zavatra na voakasika anao androany inona zavatra tena voarainao inona nitsapanao alleluia tamin'ity androany ity dia afaka mizara ve ianao mba mizara ho anay rehetrarehetra alleluia mizara fahatsapana ny anaran'izay dia afaka miantso aminareo misy veto mazoto hizara fahatsapana dia ampandrosotsika izany olona izany io efa nisy niditra zao ampandrosotsika lasa aloha zao ampandrosotsika ny rahalahantsika tojo hizara fahatsapana inona ary zavatra voaray tojo inona ny fahatsapana voarainao androany menanao ny fitenenana Jesosy zao tsika rehetra nakasitraka bebenareo mahalala tamin'ny toriteny tena nafinaritra na dia fanompenana be ny tena nakasika anahy dia tetanan'Andriamanitra ny fiainan'i Josefa tena hoe kely fa tena nataony tompo avo be dia tena nakasika be daholo moa fanandratan'Andriamanitra anazy fa nanakiroa tena nakasika be anao hoe le anarany aloha no vana anarany ohatrany dia hoe nanahoana firy fa rehefa tena mivalasa tsara be ny anarany lasa hoe mpamatsiana ny vahoaka sy tena hoe mpamonjaina tena nakasika be anay dia anankiray koa tena nakasika be anao hoe le nitenen'ny farao anazy hoe raha tsy moa teninao izy dia tsisy olona anetsika ny tanany sy ny tongony eto amin'ny tany Ezia tena hoe naza ny fanapahana sisa fiandrianana ny amparoana tena hoe antosika hoe taony fanapahana rehetra dia tena hoe nakasika be anao hoe Jehova aperao amiko kosa ny anaranao amen dia Jesosy taholy alleluia makasitraka raha latojo tamin'ny fizarana fahatsapana mbola misy ve ao mazoto hizara fahatsapana misy olona ray na roa dia enohira avy hatranytsika ao arinan'izay raha tsy misy tsoa moa ny hizara fahatsapana dia tonga dia enohiritsika dia hivavaka miandry kely ary hoe misy ve mbola mazoto hizara fahatsapana amintsika ao afaka manao appel amin'ny messenger nareo tsy voatery ny groupe izay maharesy na nareo mpijery reo ary mba maniry hizara fahatsapana hoe inona tsotra be le izy inona nakasika anao tao anatin'ny toriteny na fehezanteny ray ary ny tenenao dia fa zava-dehibe zay ho an'i Jesosy zany rehetrarehetra zany raha tsy misy hizara fahatsapana ntsony ary tsika anao hira anankiray atolotra mpitiavana be antsika rehetrarehetra ity hira ity io ro misy appel le ndao aloha mpandrosotsika nanabavitsika nambitso makirinina hizara fahatsapana makirinina tany tompo inona ary ny fahatsapana voarainao makirinina Alleluia, mankasitraka ny pastera manome fitenenana ny tena nakasika aho ary iainako amin'izao fotoana tena hoe Andriamanitra io raha nanitra antsika tena hoe tahaka izy tao amin'ny Josefa
Menimena daholo ny egyptianina hoe no na mosary miatrikady ino nefa tsy nataon'Andriamanitra, tsy nijeren'Andriamanitra izany fa ny mpanompony ihany no fantany mba hoe andeha hananitra ny mpanompony. Karaha izay koa ry havako antsika reto raha hananitra antsika Andriamanitra io tsy jeren'Andriamanitra ninona izay momomona eo anatrehana atezitra malahelo dia sahirana tsy jeren'Andriamanitra zany fa ianao rehetra ihany efa voafidy dia mahereza antsika rehetra fa olo voafidy antsika rehetra dia tahin'i Jesosy. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka ranabavy makarinina tamin'ny fizarana fahatsapana izay nataonao teto tamin'ity androany ity. Iaina ranabavitsika tiana rakotary zaka indray tsika dia fa hitreto ranabavy iaina sady fizarana fahatsapana no fijona vavolombelona kely no ataony. Ao ranabavy tiana rakotary zaka zao menanao ny fitenenana rehefa tafiditra ianao miandry kely tsika efa mbola tsy tafiditra izy Aleluia. Misaotra anareo amin'ny fizarana fahatsapana fa manampy any VDB ny manampy ny olona ihany koa izay mety tsy tafiditra ranabavitsika tiana rakotary zaka. Ndao ary tsika ao ary ndao indray napandrotsika ny ranabavitsika iaina izara fahatsapana izy sady hijoro vavolombelona amintsika androany. Tany toko ary zandry iaina inona ary ny fahatsapana sy fijona vavolombelona entinao androany. Tany tomponsika rehetrarehetra tombony pastora dia sitraka pasterina ny fitenenana dia makasitraka tamin'ny toteny mamy be dia nanakasika fiana le ten'Andriamanitra mihitsy hoe moa misy zava-mahagaga tian'i Jehovah atao dia fijona vavolombelona kely koa atao amintsika. Mety ozy nareo hoe zavatra kely tsy dikany izany fa tena tamiko izy tena fahagagana sady misaotra an'i Jesosy. Hitanareo tia ampiasana izany misy voninkazo anankienina tany voninkazo be izy maniry be ilay izy dia efa mandrombona be mihitsy ny fahiny ny raviny. Dia nefa misy tsisy flera misy na dia anankiray dia tena malahelo be moa ny patronko mijery azy izy moa marary dia mba fifalilona mijery an'ilay vidianan'io voninkazo io mba handrombona mba hisy voninkazo. Dia kivy be mihitsy izy mijery an'ilay tena tsisy voninkazo mihitsy izy ity tamin'ity taona ity nareo tena kivy be aho izy izy dia nalahelo be mijery anazy indry mba vidiny ilay voninkazo nefa tsisy mininona mihitsy. Dia tonga dia niteny tamin'i Jesosy hoe Jesosy tena hainao atao ny zavatra rehetrarehetra fa mba azo voninkazo eto zavatra maitsomaitso rehetra fa tena ohatran'ny tsy tsara mihitsy mijery an'ilay izy fa tsisy mininona. Dia ina tokoa ilay havana fa ny ampitsiny iny dia tonga dia feno bourgeon kely be dia be ilay voninkazo. Dia tena hoe Jesosy tena nivalianao ilay vavaka dia tena nanao zavatra nahagaga Jesosy satria ilay izy efa 2 volana teo ilay voninkazo tsisy mininona mihitsy. Dia nangataka tamin'i Jesosy an'izay dia tonga dia teo ny ampitsiny iny dia tonga dia nisy bourgeon kely be dia tena saotra Jesosy fa hainao no nahatonga an'izao dia terainy Jesosy. Aleluia. Dia izao ilay izy efa feno voninkazo. Aleluia. Dia efa faly patron. Aleluia. Efa be izy tena gaga be izy malisa an'ilay izy foana. Entiko ambavaka io dia amin'izay koa izy mahomboka mahafantatra n'Andriamanitra mahagaga anao Aleluia. Iny tompo mankasitraka andranabavy zaran'izay fizarana fahatsapana sy fijona vavolombelona tsy kely zany fa ngeza. Ange zao dia zavatra zange zao dia anisan'ilay zava-mahagaga ataon'Andriamanitra. Aleluia. Ndao rehefa ampidiritsika farany ary ranabavitsika tiana rakotary zaka dia aorianan'izay tsika hieno hira dia hivavaka isika. Tiana rakotary zaka anao ny fitenenana. Inona ny fahatsapana ary? Tamin'i Jesosy pastera dia misaotra amin'ny fitenenana. Ny teny tena nakasika anao teo dia efa voatenin'ny rahavavy Elina fa terapika kely fotsiny mankasitraka rahavavy. Dia tenin'ny ranada Jonathan hoe Andriamanitra dia vahagagana tena hoe tena vahagagana tsy takatra amin'izay tsika rehefa marary. Kaninina zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia azaky famediva foana fa Andriamanitra dia tena mahalala antsika tsirairay avy ary tena fatana. Kaninina na atitsika dia azaky fa tena mediva lalandava dia voninahitra ao an'izay reheran'ny mandrakizay dorianina misaotra pastera. Aleluia. Aleluia. Misaotra betsaka ranabavy tiana rakotary zaka tamin'ny fizarana
fahatsapana. Halleloia. Sotranao rehetra nanaiky ampiasain'Andriamanitra tamin'ity androtya amin'ny fizarana fahatsapana. Enira alitsika aorina tetitsika toa dia hitra avy hatrany amin'ny vavaka sy ny vavaka ho an'ny firenena. Tahiny tompo daholo. Jalan, no,
Misaotra an'Andriamanitra isika amin'izany hira izany inona fa mampahery antsika rehetrarehetra izany hira izany. Mba misy zara-pahatsapana aloha mialohan'ny hidirantsika mivavaka sy mivavaka ho an'ny firenena. Zao mpanjotsika anababitsika Ainglina Rodriguez. Inona ny fahatsapana androany anabavy Rodriguez? Makasirika indrindra pasitera amin'ny fitenenana izay Jesosy tao antsika rehetra. Ilaza zany ny zavatra tena nakasika be anazy dia tena hoe Andriamanitra mahakaka tokoa Andriamanitra satria mihitsy zany natao hoe anisan'ny mananaovan'Andriamanitra fahagagana fa tamin'ny mbola kely ny tena mipetraka tany ambanivohitra be mahita avion mandalo izao foana mba ao anatin'izay hoe avion mandeha mankany amin'ny dafy dia olona mpanan-karena mandeha amin'ireny. Ohatran'ny hoe ohatran'izany foana zany mipetraka tao anatin'ny saina io tamin'izany foana izany. Fa iza moa nanampo zany amin'ny vetsaka teoriana dia ny tena olona sady tsy hoe ampifahaizana loatra izany nefa dia mba nofidian'Andriamanitra ihany dia izao mba hoe tonga aty an-dafy nandeha tamin'ity avion dia tsy nieritreretina mihitsy dia vao hoe fahagagana nataon'Andriamanitra manokana ihany koa zany. Dia tena hoe anisan'ny banalo an'Andriamanitra fahagagana zany dia izay fijoroana ohatra hoe fijoroana vavolombelona zany pasitera dia makasitraka indrindra na amin'ny fitenenana. Amen. Alleluia, makasitraka indrindra andranabavy Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana sy fijoroana vavolombelona izay. Andriamanitra manankirepasamina ny amaly fitia atsika rehetrarehetra. Andao atsika hivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia avy eo hiditra hivavaka ho an'ny firenena ranabavitsika Lovelytina. Jesosy malalo misaotra anao zay satria tanteraka teto ireny fotoan'Andriamanitra ilay fotoana mamy izay nirahana ny fampahery teto androany. Misaotra anao zay Jesosy satria tena hoe namangy anay teto indray ianao ary naneo ary tena naneo taminay ary nampatsiahanay fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao atao tokoa Andriamanitra. Ary ny zavatra rehetra izay ataonao dia mahagaga avokoa. Enao mihitsy no mahagaga ange Jesosy. Ary itsoranay ianao satria isan'andro na mifona matory na ny fifoazanay avy ao anatin'io fandrinanay io Jehovah Andriamanitra, fitsangananay avy eo ambony fandrina dia efa fahagagana izay matory rehefa avy eo tsy mahatsiaro na inona na inona mahatsiaro miada-pinaritra mikipy ny masonay dia mahita tory izay ny fahatongavany torimasonay dia efa fahagagana. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Andriamanitra mahagaga ary mbola mity mahagaga anay ary ahagaga anay mandrakizay. Raha izay hiakatra ny an-danitra zany Jehovah Andriamanitra mbola ho fahagagana ho anay zany dia fahagagana ho anay ny ahitan'izany lanitra izany. Jehovah Andriamanitra tsy takatry ny sainay ianao ary raha ho tany saina eto ny fahatsaranao Jehovah Andriamanitra dia namadritry ny taona izay niainanay ary ilaza fotsiny ny fahatsaranao sy ny zava-mahagaga ataonao dia tsy ampy zany. Misaotra anao zay ary mideranao zay Andriamanitra ary manome voninahitra anao hatrany. Ianao ilay Jehovah Andriamanitra haneo fahagagana foana eo amin'ny fiainany rehetrarehetra. Misy olona eto Andriamanitra tena miandry fahagagana sisany fiainany. Zany sisany vaholana eo amin'ny fiainany fahagagana satria tsy mampino tokoa misy zavatra tena tsy tokony hampino eo amin'ny fiainany. Fa tena hoe fahagagana avy aminao sisa no andrandrain'izany olona izany. Ko mba miangavy anao a Jesosy malala miandrandra avy aminao haneo fahagagana reto olona reto. Haneo fahagagana avy aminao, haneo amin'ny fahinao ny Andriamanitra Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra ary tsy misy fahagagana izay tsy hainao atao. Da io teny izay nitoriana androany amoavy zato eny am-pon'ny tsirairay avy. Dia voasiny Satana varotro amin'ny ranao Jesosy Kristy tompo ny sabata ilay Andriamanitra mahagaga tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza tao anatin'izay natao izay izay tory tenina vavy tamin'ity androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny sabata no angatahako an'izany vavaka izany. Halleluia. Amen. Androso amintsika eto ranabavitsika Lovely amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Da eto koa ranabavy Lovely anao ny fitenenana. Tahin'i Jesosy pasitera dia mankasitraka indrindra na amin'ny fitenenana dia mbola hiara hivavaka ary sika. Ry Andriamanitra rainay tsara sady masina indrindra izay ny an-danitra mbola faly misaotra anao indray izay Jesosy malala fa voatory teto indray ny teninao ary totosa teto izany fitoriana ny teninao izany tamin'ity alina ity. Koa dia isoranay ianao zany Jesosy, isoranay ianao ronao masina zany Jesosy satria tena hoe nampahery sy nakasika ny fonay tokoa
ary mino izay jerairay avy izay tonga teto fa tsy averinao diso anjara amin'izany tenim-pahasoavanao zany izay Jesosy a. Dia eny tokoa Jesosy nampatsihivinao anay teto ny fahalebiazanao Jesosy ary ny herinao izay hoe tsy hay tohaina, tsy hay refesina Jesosy malalo, ary nampafantarinao anay indray fa tsy zavatra tsy hainao atao tokoa Jesosy eo amin'ny fiainanay a, ary tsy miafina aminao na kely na ny bitika eo amin'izany fiainanay izany Jesosy malalo. Koa dia mombanay mandrakariva ianao Jesosy fa hianana fifandraisana aminao zahay Jesosy a, dia ianao rery ihany tianay hanapaka eo amin'izany fiainanay izany, ary fantatray ankehitriny fa manana plano amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao Jesosy malalo, ary ninona Jesosy ny zavatra hoe hiainanay amin'ny toerana misy anay Jesosy a, dia ianao ny Jesosy malala anisy loharano amin'izany tany hevitra ny fiainanay izany Jesosy a, ary tahaka ny nanadrantanao ihany koa any Josefa Jesosy a no tianao hanandratana ny fiainanay tsirairay avy, koa dia misandraty eo amin'ny fiainanay ianao Jesosy malala, satria fantatray fa tianao zavatra mahagaga eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao. Dia eto ihany koa Jesosy malala dia tokotra mavaka manokana ho amin'ny firenena malananay Jesosy a, tsy miafina aminao tokoa izany firenena izany Jesosy malalo, ary inona mitranga ao amin'izany firenena izany Jesosy, na ny amin'ny fena any amin'ny takonany na ny amin'ny miariary any Jesosy a, dia hitanao avokoa izany Jesosy malalo, indrindrandrindra eto izay malagasy maro izay tsy mitoky aminao Jesosy malalo, ary dia manjaka ao tokoa ny ratsy Jesosy a, ny fanitrana mikorotana ny ara-toekarena, ny ara-politika mikorotana indrindrandrindra amin'ny fiainan'ny malagasy iray manontolo Jesosy, satria tsy manana anao tokony Jesosy malalo. Koa dia sokafy Jesosy ny maso-panahiny izany malagasy mpiray firenena aminay izany Jesosy, mba ampiditranao anatin'ny fony Jesosy, dia mba hiverinay tady anao izy Jesosy a, tsy ampisalasalana na hoe amitaotra Jesosy ny verenenanao, fa tena hoe hitodika aminao ampinoana tokoa izy Jesosy a, hitodika aminao ampitokiana tokoa Jesosy ny malagasy mpiray firenena aminay Jesosy malalo. Dia ho ataonao tonga amin'izany malagasy izany teninao Jesosy, tahaka ny nitongavan'ny teninao tamin'ny Jeremia Jesosy malalo, dia ho tsapan'izany malagasy izany, fa tena hoe tsisy zavatra tsy hainao atao tokoa Jesosy eo amin'ny fiainanay tsirairay avy a, fa andeo fahagagana ianao amin'ny fiainan'izany malagasy izany Jesosy, dia ho foazinao izay matoritory rehetrarehetra ny ambadimbadika any, izay mangetahetanao any Jesosy, nefa hoe mbola misy fisalasalana sy taotra, dia tena hoe hokasianao manokana amin'ny fony Jesosy malalo, fa ianao ilay tompony tompo-mpanjaka amin'ny mpanjaka izay mpanao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia ampianaro anay mandrakariva Jesosy ny teninao fa avony izay ihay mandrakariva ny feonao, anao ny sitraponao anaraka ny lalànanao Jesosy malalo, indrindrandrindra ireo malagasy ireo, dia hokasianao manokana Jesosy a, dia voninahitra ianao anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindrana Bavlovlia tamin'ny vavaka ho an'ny firenena mamy a, matsio a, tahiny tompo ianao a, mahirezatra any hatrany a, Jesosy amaly fity. Misoratsika rehetrany koa na hatrany hatramin'ny farany, raha soka any amin'irao anandra Jesosy a, ka tahiny tompo firenena somatsara tsika, dia raha pitso marainy tsika dia efa eo anetondray amin'ny 7 marainy nareo a, miaraka amin'ny mampiona anaty vavaka marainy. Alleluia. Ary raha pitso amin'ny 7 sasany alina kosa dia araka amin'ny tenako indray a, amin'ny vavaka fiambenana manaraka miaraka amin'ny ekipa vaovao indray. Tahiny tompontsika rehetra, misaotranao a, mahirezatra any. Fiarahantsika eto ny tapitra, fa ny fiarahantsika mbola tsy tapitra raha miditra meno ny akiradio ianao a, ao amin'ny akiradio.radio12345.com, akiradio.radio12345.com, fa anao meno ny ojapeo akiradio, mandeha andro aman'alina isan'andro isan'andro, misy torotenjaky ny adiny telo a, amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina, amin'ny ray amin'ny efatra ny fito hariva. Raha pitso amin'ny folo maraina averinao zao fandarana zao, mbola te hihaino indray ianao a, dia tahiny tompo daholo, dia tapandriamandry a, ho tahin'Andriamanitra. Halleluia, amen.